Andrio alarobia fa 20 ny volana martsa taona 2020. Evanjely masina nosoratan'ny Masindahy Johany, nalaina tao amin'ny toko 5 ny 7 hatramin'ny 70. Toy ny ananganan'ny rainy maty sy amelomany azy no ameloman'ny zanaka izay tiany. Tamin'izany andro izany nanenjika ny Jesoa ny jody satria nanasitrana tamin'ny andro sabata izy fa hoy Jesoa tamin'izy ireo: ny raiko miasa mandraka kehitriny ary izao koa miasa. Izay indray vao maika nitady hamono azy ny jody satria sady tsy nitandrina ny sabata izy no nilaza fa rain'Andriamanitra ka nanao ny tenany ho mitovy amin'Andriamanitra. Dia notohiziny Jesoa indray ny teniny ka hoy izy tamin'izy ireo: lazaiko marina aminareo, tsy mahazo manao na inona na inona ho azy ny zanaka afa-tsy izay hitany ataon'ny ray, ary izay rehetra ataon'ny ray dia ataon'ny zanaka koa. Fa tia ny zanaka ny ray ka maneho aminy izay rehetra ataon'ny tenany, ary mbola aneho amin'ny asa lehibe noho izao aza izy mba ho gaga ianareo. Fa toy ny ananganan'ny ray sy ameloman'ny maty no ameloman'ny zanaka izay tiany koa. Ary ny ray aza tsy mitsara olona, fa ny zanaka no nomeny ny fitsarana rehetra mba hanajan'ny olona rehetra ny zanaka tahaka ny fanajan'ny ray. Izay tsy manaja ny zanaka dia tsy manaja ny ray izay naniraka azy. Lazaiko marina dia marina aminareo, izay mihaino ny teniko sy mino izay naniraka ahy no manana ny fiainana mandrakizay ka tsy ho eloina fa efa niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Lazaiko marina dia marina aminareo, avy sady efa tonga sahady ankehitriny aza ny andro andrenesan'ny matin'ny feon'ny zanak'Andriamanitra, ka izay andre dia ho velona. Fa toy ny ananan'ny ray ny fiainana ao anatiny no nanomezan'ny zanaka anana ny fiainana ao anatiny koa, ary nomeny fa efa nahi-tsara izy satria zanak'olona. Aza gaga amin'izany fa avy ny andro andrenesan'izay rehetra any am-pasana ny feon'ny zanak'Andriamanitra dia hivoaka izy. Ka izay nanao soa dia ho any amin'ny fitsanganan'ny mpiainana, fa izay nanao ratsy kosa dia ho any amin'ny fitsanganam-pahamelohana. Raha izao ihany tsy mahazo manao na inona na inona fa araka izay reko no hitsarako, ka marina ny fitsarako satria tsy mitady ny sitrapoko aho fa ny sitrapony izay naniraka ahy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy.